mponiny cité itosy nanakandalana noho tsy fijerena azy ireo mahakasika ny rano. Filatak Sambotany ao Ambokarivo Tomasina Faharoa ny vazaha ny baiko ampitandro filaminana tsy nanaiky lembena na mponiny. Tolo-tanana nataon'ny RMTM tonga mavitrika ireo namaly ny antso. Sabotsy efatra Desambra taona 2024 manolotra ny araba tokolasy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fitalavitry ny MBS tonga sondrainao atao anatin'ny famparalamba vaoaka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Faritra Isana Sibatra amin'ny tsy fisisitrahana rano fisotro madio ny faritra eny Itosy. Ny vondrona ny mponina tena amin'ny cité Itosy androany maraina noho izany ka nandoro kodiarana nentina nanakanana ny lalana. Avitra Sondrabe Tahirinena. Naharitra ny fahanginana teny amin'ny faritra Itosy momba ny fahatapahan'ny rano izay efa mahery ny 5 taona izay ka izao nilatsaka analambe izao ny mponina nanaitra ny tompony andraikitra. Io faritra io izay efa ankilabao teo amin'ny resaka famatsiana rano ohatr'izay. Miharitra alina ny mponina miandry rano ary fotoana fofotsiny no mandeha dia tapaka indray izany. Tsy nisy hatramin'izao aloha ny fepetra noraisy sy ny tompony andraikitra amahany ity olana ity. Efa nanjary tafiditra anaty vola tadiavina isan'andro mihitsy ny vidin-drano ankoatra ny fakturany jirama izay tsy maintsy efainy isam-bolana. Ny vidim-piainana miakatra, ny filana madinika isan'andro efa mila tsy ho araka kanefa manampitrotraka izany ny vidin-drano izay mahatratra hatramin'ny 500 ariary ny iray bidon ankehitriny. Ny tompony andraikitra eny an-toerana mialangalana milaza tsy mahita vahaolana manoloana izao krizy mianjady ny vahoaka izao akory. Ny zavantranga zany eto aminay akany Sambatra Itosy dia tsy fisian'ny rano. Ny ranonay zany dia mampolo taona efa mahery mijaly rano izahay. Tena nalahelo zany fa tsy ohatrany fa zakanay tsony izy naneo hoe tsy fazakana itsony zahay dia natonga ny voaka ny vorosy nandoripony hoe ny sasany mandeha ny sasany tsy mandeha fa tafina hoe vahaolana maharitra. Fanomboana ihany izao hetsika izao rano nambaran'izy ireo fa itoy atrandy mandra-pahazo ny vahaolana. Raha isaky ny tokantrano ny resahaka anao 3 fara fakeliny. Ny sasany ary mba misy olona maro 7 dia tsy ireo raha zany ve nalohan'ny tokantrano isan'andro mbola miampy ny faktura ny jirama. Raha tsika malanga amin'ny fiainana zao fa tena manahirana. Anaitra foana zay anaitra izahay. Satria andro zany fitianay tena hoe mba hanana kely mihitsy ny arabe fa raha sana tsika tsy voafa dia mbola tsy fantatra izy zavatra mbola ataona satria mivahoaka ny tompony. Na dia efa nisy aza ny ora ny eto an-drenivohitra dia toa miamijaly rano ny tanàna rehetra manodidina n'Antananarivo. Tsy hita ny fandraisana andraikitra ataon'ny jirama sy ny tompony andraikitra Isatsokajiny hatreto. Vaomaly ihany koa no nanaparitaka bidon nentina nanankanandalana ny mponina teny tsara honenana nentina nanahona ny atezeran'izy ireo. Ny lafomba vaovao sosialy izay hatrany faritra iray ahitana fitohanana lavareny ihany koa ny etsy atao madinika 17 hektara. Antony mahatonga izany ny lalan-dratsy efa roa taona mahery zao no tsy nisy intsony ny fanamboarana na ny mpitondra fiara na ireo mponina manodidina dia samy mizaka izany fahasimban-dalana izany avokoa. Avitra Sondrabe sy Tahirinena hatrany. Maro ny lalana eto an-drenivohitra no tsy nisy fanamboarana intsony nandritra ny taona maro. Raha ny ety Antomadinika fotsiny izao dia efa ela ny tsy nahitana fikitiana intsony. Lalana miainga eo amin'ny parkina 67 hektara ka hatreny amin'ny atody Antomadinika no andaniana fotoana maharitra ny mampitoy azy. Rano sy fotaka ary fako no mitsingevana eny amin'ny arabe rehefa fotoana ny fahavaratra toy izao. Manao be marina ny komina minitsy mijery ny olana ka manao antsoavo ny mponina manodidina. Efa orotana tapany izao tena tsisy manamboatra mihitsy. Ohatrany hoe misy simba kely izao dia tsisy manamboatra dia lasa misy simba foana izy mitatra foana. Komina moa ny tsisy mijeriny aty mihitsy. Fa ny tsisy komina mijery mihitsy taty tena mijaly izay amin'ny resaka lalana. Ny mpanendaka ninona manararo manao ny ataony daholo zany manararaotra ny lalana ratsy. Misy zany hiverina secondaire raha zao no mitoy efa sirvilainy ratsy no makany ambanivohitra lavitra. Lala manalony zany tena hoe ratsy fa hitovy amin'izany ty zao afaka fotoana foy. Zany fahavarana zao no tena tatatra mitsesina dia makany amin'ny lalana ny rano zao efa misy lasa fotaka. Fatana mandeha foana fa le rehefa tsy mijery mihitsy zala eo ambony eo. Ny taraina ihany koa ny mpitondra taksi sy ny taksi be satria misy fiatraikany mivantana amin'ny fidiram-bola ny tsy fanamboarana izany izay miteraka fitohanana eto amin'ity faritra ity. Tena tokony amboarina le lalana fa tena ratsy dia ratsy mihitsy.
tokony etsiketsika mihitsy zany be ny tanàna amin'ny telalany teo tena mijaly mihitsy izay mpitatitra tena hatramina carrosserie rehefa ila hopodika mihitsy ny amin'ilay lalana ratsy tena tokony mila fanamboarana mihitsy ny orana ty ho avy ny tsaly be amin'ilay feon'ny rano le izy dia tsy afaka miditra forcé anao tsy maintsy misy fianana veradany ray isaky ny tory isaky ny demi-tour anao zany veradany ray tsy adiny ray mankaty dia adiny ray miverina versement ny tompony anazy ihany azy fa tsy miova zany tsy ho lalana ihany anefa no simba eto andrenivohitra toy ny etsy anosy-patrana tranodimy efa ela midibo rano sy simba fa dia lasa efa fahazarana sy iainana satria efa leo mitaraina ny mponina efa fanehoana izao fa tsy misy mihitsy ny fiainona ny vahoaka miverina mitobaka indray kosa ny fako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao izay toerana ale rehetra dia fako misavovona avokoa fanadidina eo amin'ny sary sindratsary ny Manora Andriamalala ity ny afatra nataon'ny ben'ny tanàna naina Andriatsitoaina tao anatin'ny tambajotra tserasera maty ny camion maro sy ny bulina ao Andralanitra ny tombo ben'ny fako miala tsiny indrindra tompoko voalohany niaiky ny ben'ny tanàna fa misavovona ny fako eto andrenivohitra izany ve ilay tompona andraikitra tsaroana tsara mantsy ireo fisehosehoana ivelany nataony ity farany sy ny mpitondra fanjakana andro vitsy mialohan'ny tondrany Antananarivo renivohitra naderadera eraky ny tanàna ny daba fanaripako niaraka tamin'ireo camion nalefa nytandahatra namakivaky any Antananarivo tsy hita nefa izany ankehitriny inona no antony mazava fa fisehosehoana ivelany no tena mahamaika ny ngaben'ny tanàna sy ny fanjakana andrajoelona fa azy ireo ny tanàna ary toy ny tsy aloto sy tsisy fako isavovona intsony mihitsy eto andrenivohitra raha ireny fisehosehoana ivelany ireny no jerena aiza nefa ireny ankehitriny ny vahoaka hatrany no mibaby ny fofona ateraky ny fako misavovona eraky ny tanàna sy ny loto ateraky izany ny mahagaga dia na ny olombofidy na ny olomboatendry miara-miasa amin'ny andrajoelona dia samy mialabala araky ny fitenenana avokoa ka mody miala tsiny sy mifona imasim-bahoaka toy izao rehefa tsy mahomby ny fitantanana izay ataony aoka zava aloha fa ny mpitondra fanjakana sy ny ben'ny tanàna naina Andriatsitoaina dia mitovy loko ara-politika izany hoe efa eo ampelantanany ngaben'ny tanàna avokoa ny ento-manana rehetra ampandrosoana ny tanàna satria mitovy loko ara-politika ary efa niara-niasa tamin'ny andrajoelona hatriny ity farany ilay fahavononana sy tsy faiza mitantana mihitsy ny tena marina ka zaraza mahita olana ahafahana mialabala dia tsy ao an-tsainy ben'ny tanàna mihitsy ve ny mitady vahaolana maika sy foezaka ahafahana manala ireo fako ireo angamo tsy efa samy IRD zao no mitondra firenena sy ny renivohitra Madagasikara inona manakana ny fiaraha-miasa eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny fanjakana foibe sa misy ady mangatsika sy miteraka fingapingana ihany koa eo amin'ireo samy IRD faharoa nantenaina fa hitondra vahaolana amin'ny fitohanana fifamoivoizana ingaben'ny tanàna efa sitraka lalambe mikodana avy amin'ny fitondrana teo aloha ity farany efa nakorotany ihany koa ny rindran-damin'ny fifamoivoizana tetsy Antanimena sy Akorondrano nefa teo ihany ny teo ary ny tena loza aza vao maika nanamafy ny fitohanana eto andrenivohitra io fanakorotanana ny rindram-pifamoivoizana teo Akorondrano io raha fehezina izay rehetra izay tsy hainy ben'ny tanàna naina Andriatsitoaina ny mitondra Antananarivo renivohitra ary tsy hainy Andrajoelona ny mitondra any Madagasikara tsy mahay miara-miasa ny samy IRD ny hita aloha hatreto dia vitavita ny fialan-tsiny tahaka izao ndra raha pirenena rehefa tsy misy manjary ny asa ataon'ny olony Andrajoelona vaovao ny fahasalamana indray noho ny fisokafany sisy tany Madagasikara no antony mampirongatra ny varanaretina Covid-19 indray eto Madagasikara raha nambaran'ny mpitsabo iray nampiatso mpanao gazety tamin'ity androany ity niova ihany koa ny fomba fitsaboana ireo olona marary amin'izao fotoana izao fanadihadiana avetrany ary eo amin'ny sary sy nindratsariny Manora Andriamalala
Ny fisokafan'ny sisy tany Madagasikara no antony ray lehibe nampirongatra indray ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Hita sy tsapa hoy ity mpitsabo iray ity fa efa miova ihany koa ny fisehoan'ny Covid-19 ao amin'ireo marary tonga manantona ny tobim-pahasalamana. Ny zavatra hita aloha zany sy tsapa dia le fisokafan'ny aéroport frontière dia tondra an'le valanaretina. Mazava tsara zany izao. Lafa nikatonsika teo dia tsy nisy fa vitsy raha nisy any azy fa zao dia tonga le izy ary manomboka be dia mibetsaka zany. Eo zany ny constat voalohany zay tokony hisy fepetra manokana mba tsy paritany zany valanaretina zany. Tsapa sy hita ihany koa hoy hatrany ity mpitsabo ity fa misy fiovana ny tranga fisehoan'ny Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy fiovana le fisehoany le aretina satria taloha raha tadidinareo dia hafanana no mitsapaina voalohany satria manavy le olona. Dia zay no nampiasaina le termometre manavy dia fa mety ho sinina. Izao tsy izany intsony. Miova foana zany le endrik'ilay izy. Dia tsy maintsy manaraka an'izay fiovana zay ny mpitsabo ahafahany manome vahaolana mifandraika amin'le aretina. Le fiovana izy io samy manana le an'le olona zany satria zao zany zao verina indray le ataontsika hoe misy manavy kely. Nisy fotoana izy tsy zay intsony le izy. Dia zao misy avizanana, misy manavy kely, misy seposepotra kely, arakaraka le izy marary kibo zay tsy nahitana tamin'ny voalohany zany zavatra zany. Dia io miovaova arakaraka le olona ihany koa fa tsy maintsy tirina zany le izy. Raha ny atotanisany voakandroany ho an'ny datiny 7 Novambra ka hatramin'ny datiny 3 Desambra dia 5 ny fantatra fa namony ainy manerana any Madagasikara. 700 ny tranga vaovao, 12 kosa no misy tranga fahasarotana. Vaovao avy any Tomasina kosa indray menjandro ny tady teo amin'ireo mponina miaro ny taniny sy ny mpitandro filaminana ny raha ny orinasa Filatex izay milaza ho tompon'ny tany ao amin'ny fokontany Ambokarivo Tomasina faharoa androany maraina. Tsy nanaiky lembenana hatramin'ny farany nefa ireo mponina etsaka elan'izay. Ando miaratiana sy Mateo Prince. Vao mangiran-dratsy ny sabotsy teo dia efa vorin'ireo vahoaka ao amin'ny fokontany Ambokarivo hanohitra ny alatany mitranga amin'izy ireo no miafitsika ny karana. Tsy izay nefa no mitranga ny sabotsy maraina io, afavady tany nentin'ireo orinasa Premium Logistique Pakarantany entina eo anivon'ny serana atsambony Toamasina no tonga izay nilaza fa anokatra ilay fefy nataon'ny Filatex izay manelingelina ny asa ataony no tonga tendy. Nilaza ilay ordonnance laharana 2790 tsipika AG bara 120 nentina ity vady tany ity tamin'izany afa anokatra ny fefy mihidy izy ireo ahafahany vahoaka sy ity orinasa ity manao ny asany. Taorian'ilay fanokafana ny fefy anefa dia nasian'ireo miaramila miambin'ilay toerana azo indray manaka n'ilay lalana vao ny sokafana ka tsy afaka andehanan'ny fiara. Teo dia nisy ny fifamaliana sy fifampiresana teo amin'ireo vahoaka sy ny miaramila mpanao fiambenana. Naverinjareo ndray le fefy rehefa niala kelikely le ise dia naverina ndray io barazy kakazo io dia nanontany ay hoe inona ndray ny aton'ity kakazo nafetraky nareo ambony lalagna ty dia hoe miandry réquisition hony. Ny huissier tompoko rehefa tonga teto nitatitra azonay dia hoe nisy réquisition tany amin'ny huissier tonga teto fa tsy namenan'ireo miaramila reo fa ny taratasy fanazavana ny fangalana fefy teto no natoro anjareo. Zay no natonga anay zao tonga eto tsy manaiky ny fanohizan'ny Filatex ny oasa io tsony manomboka androany. Zay zany tsara apetraka fototrofonjareo ary zahay koa dia tsy emotra na ino kidona na ino kiatra fa zay tratra ny hery famoretana. Raha ny tokony ho izy tokony Filatex ny miatrika anay aketo fa tsy miaramila. Nanazava ihany koa reto vahoaka ireto fa azy ireo ny tany satria na ny fasandrasana azy ao anatin'izany tany tediavin'ny Filatex alaina izany. Amin'izay koa mbola eny amin'ny fitsarana ny fitorinana ataon'ny vahoaka ireto ka tokony mitsahatra amin'ny asa ataony. Manangana ny fefy sy miditra ao anatiny ity orinasa ity. Mampiasa osika ihany koa ireo milaza ho tompon-tany ireo
hoy ireto vahoaka satria nambarany tao anatin'ny certificat de situation juridique mety nangalatra ny tany fa fokontany tanandava commune fagnandranana ilay toerana misy ny tany izay nataony be ny tanàna ambody taondroro soni nefa ny marina hoy ireto vahoaka ireto fokontany Ambokarivo commune Ambohitaondroro no misy azy ireo. ile matonga anay tsy magneky satria certificat juridique ty de zareo tamin'ny fanagna tany tsy hainay na izovina nagnano anazy fa agny amin'ny commune Fagnandragna fokontany Tanandava Tamatavy suburbaine zone industrielle parc industriel 1 2 izany rehetra zany tompoko de diso avokoa tsisy parc industriel ty fa fokontany Ambokarivo commune rurale Lambody Tandro fokontany Ambokarivo zay namboara zareo de dikan'izay zany mahay miasa ve zareo amin'ny domaine ko sa mamitaka anay vahoaka mahay miasa ve ny mpitondra fanjakana sa te amitaka anay vahoaka depuis 1974 nangatahana an'ity tany ty teto reto le taratasy mari-panagna anay tony angamba sy itony tampon menamena tony tsy zay hay namorona an'io fa tampon mpanjakana ihany koa de zany le magaga anay am'izao fa filatekisa indray ny milaza fa tompon'le tany fenanivy ny fitsarana moa no mahakasika ity raharaha ity nanao ny tsy fahafaliana ireo mponina satria tohodiny fanjakana tsita izao zavatra iainany vahoaka izao ka na ireo mbo fito tokony ary ny vahoaka aza dia tsy izay fandraisany ndraikitra ataony. Amin'izay lafim-baovao izay hatrany tany mirefy 100 hektara no nokiazan'ny ONG iray atao amin'ny fokontany Ambavaniasa commune Ambatvola district ny Moramanga tany izay fambolena sy fiveloman'ny mponina any antoerana avitra Sondrabe Mateo Prince. Efa saika manerana ny nosy mihitsy ity resaka fibidoana tany ataon'ny fikambanana na orinasa na teratany vahiny ity eto Madagasikara. Ny taona 3 ny fikambanana iray no nilaza tamin'ny mponina fa ampiasany tany ho fiarovana ny tontolo iainana. Taty aoriana nefa dia nalain'izy ireo ny tany fambolen'ireto tantsaha izay nofaritany ao anatin'ny faritra arovana ankehitriny. Fibidoana sy fitaka no natao raha nambaran'ireto solotena ny mponina ireto satria tsy nisy ny fifanarahana na famorinan'ny fokon'olona teny Ampiandohana. Zany io faritra ala zany ala gasy zay ho arovana zay natolo nomena ny lomela environnement tamin'izay fotoana zay zany zay dia anisan'ny tena nankatoavana zareo satria ny vonina hoe hiaro an'ilay ala ary nafinaritra anay zany fa taty aoriana zany dia lasa le tanin'olonay ny tany kininanay zay nilovany tamin'ny ray aman-dreny benay jusqu'à ilovany zafikely lasa adirin-jareo ao anatin'le faritra arovana. Zay zany misy olona maromaro isaka tanàna zay misy eo anatin'izany fokontany anankiroa dia misy tanàna 120 manodidina dia zay zany anisany hoe mitaraina zay zao zany solotenan'ny fokon'olona. Dia tsy mba nampalalany zareo koa le fomba fametrahany le fandrefesany tany tokony amin'izareo zany tokony 12 andro mialohan'ny fotoana zareo tokony efa nampandray tsara mba afahanay mba miomana kanefa zahay zao andeha taty amin'ny domaine dia tsy afaka andrainay zareo satria tsy milamina ny taratasy nefa zay tsy nampalalany akory ka zay tsy mahay zay olona ambany volo tsy hainay akory anova taratasy zany mba karakara fa zay zavatra hitarainanay nareo aty ambony aty. Malahelo sy mitaraina manoloana izao mianjady azy ireo ny mponina noho izany miantso ny tompona andraikitra izy ireo mba hijery akaiky ny raharaha satria dia voarirarira hatrany amin'ny fitaranana nataony. Mitaraina zany zay satria misy atao ihany hoe tsy ndrazolena leo anatiny satria voafitaka misy tamin'izany voafitaka famitahana nataony zareo misy atao hoe biocarbone io zany fambolen-janakazo zay natao amin'ny toerana avo zany toerana ambonimbony toerana zany dia niaraka ny fampanantenana nataony zareo zany dia hoe ianareo zany ho ambolena hazo zay toerana tampotany zany dia natao zay ny tanterahana zay dia afaka herintaona nareo omena tambiny isam-bolana dia taty aoriana zany ny zavatra igny dia tsy hita mihitsy dia araka ny filazany aza dia hoe
lany fanjakana zay zany hoe tsy zareo no namitaka nefa mifanjakana hono no namitaka ne zay filazany vory zay teo amin'ny talata teo de lasa ohatrany sahotakotaka moa zany zay fivoriana zay de zay no ny filazany hoe ny fanjakana no namitaka anareo fa tsy zahay. Toy izao hatrany no mahazo ireo mandinika amin'ny tanin'izy ireo vitsy no ahitamba-olana treto ary matetika dia anaovana ampinamba sy raha matahoraka amin'ny lefitra ny vahoaka mandinika. Nitrangana aitrano matsiravina kosa atao andrahotsikely vato ny maraina teo tsy fantatra mazava izay tena antony nitarika ny loza fa ny vaovao dia olona roa ny fantatra fa maty maikilany afo nandritra ity loza ity fa io maraina io ihany koa dia trano iray atao bazary be tao Tomasina ihany koa no nirehitra izay tsy fantatra mazava ihany koa moa no ny aviany afo toeram-pivarotana enina sy trano fonenana fito no tratry ny firetana ary efa tonga tena toerana nanao ny asa moa ny mpamonjy tany Tomasina. Vaovao avy any Majanga indray totosa omaly ny fanompom-pivavahana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piasana 2024 420 teo anivony mpanazava stily atao amin'ny FLM Antanamalandy any Majanga. Tanora maro no tonga nanatrika izany fotoan-dehibe izany mitatitra amintsika ny antsipiriany mikasika izay samy mamonjy MBS Majanga. Totosa teto amin'ny FLM Antanamalandy ny fanokafana taom-piasana ny tilisy mpanazava taona 2022 ka hatramin'ny taona 2022. Tanora maro izay mpikambana ao anatin'izany tilisy mpanazava izany no tonga nanatrika ny fotoam-piasana vaovao ity indray. Araka ny fantatra dia misy ny programa vaovao novana manodidina an'izany asan'ny Andriamanitra izany. Tsara teo aloha hitarina ihany ny teo amin'ny lafin'ny fizaram-paritra dia zarana faritra anankienina ny faritra dia ny voiny afovoiny izay Majanga ville dia voiny atsinanana ny faritra Sotemasy tany Masaja iny koa noho izany dia misy koa ny faritra any amin'ny voiny Mitsinjo, voiny Majamba ary voiny Abato sy voiny Marovoay koa ao anatin'ny fanatanterana ndraikitra izay ampitobo ny faritra indrindra ny faritany Tiboeny ka apetraka amin'ny Andriamanitra ny fanatanteranay ny andraikitray mandritra izany telo taona izany. Tanterano fampoko hita ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra andin'ny fadimy ny tenin'Andriamanitra nentina nankalazana ny tia fanokafana an'ity taom-piasana 2022 ka hatramin'ny taona 2022 ity. Tsara moa manamarika fa nanasa an'ireo askoty sy tilim-panazava avy fiangonana rahavavy ihany koa izy ireo tamin'ny tia fanokafana ny taom-piasana vaovao ity. Anoisantsika ny fiarahana kosa amin'ity ariva ity anisan'ireo sehatra nitondra faisana vokatry ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara sy ireny fiboana teto Madagasikara ireny ny tsenany ara-malagasy tetsy Ambotrimanjaka sarotra nefa ny fanarenana izany satria dia fantatra fa vizana tanteraka ity sehatra ity amin'izao fotoana izao araka ny angom-baovao nataony namana mpanao gazety Mialy Rarombana teo amin'ny sary sindra-tsary ny Tahirinena. Roa taona latsaka Tiorina, mbola miady amin'ny fanarenana ny tsenan'ny asa tanana vita malagasy ireo mpivarotra etsy Ambotrimanjaka. Raha efa iray volana mahery teo no nisokafany sisy tany Madagasikara, mbola zara raha misy ireo olona manjifa ireo asa tanana eny an-toerana. Ireo olona ody any ivelany ka hitondra fanomezana sisa no tonga mividy zavatra ao amin'ireto tsena ireto. Fa sahiranana lalina trano noho izany no mbola iainan'ireo mpisehatra eo amin'ity fitadiavana iray ity izay mbola lafitrezaka ny fanarenana azy. Tena tsy tafarina tsy tena reraka roraka tena tsy misy etsy intsony zany zay farana tena vao may zany tena reraka tanteraka ny tsena tsy mbola nakaetana mihitsy zao tsisy volangalana mihitsy ko le hanina hoanina rila tsy hita tsony nidina mba tsisy tombony arova misy hoe kely hoanina dia hoe vidanina vary sy laoka dia zay tena misy roa volana efa roa volana sy tapany tsisy indray efa amin'ny fito tongeto amin'ny 5 vao mody fa tsy mitondra mody mandeha tongotra raha tena malemy dia tongotra mihitsy amin'le tsy misy
tsy maintsy mandeha tonga de izy koa efa fitadiavana tsy maintsy mandeha na misy na tsisy aloha hatreto tena mbola tena tsy nisy fanampiana zany mihitsy tsisy tena hoe miady rery tsisy tram'izay roa taona zay tena enjana amin'ny fahaty fa zany hoe miezaka fotsiny ianao zany manarina tsikelikely an'izy fa tena enjana be le fahaty atao anatin'izay ary tsy izay rery angamba ny tratra an'izay fahaty izay fa ny mpanao asa tanana rehetra efa tsy nana vaotsony zany tsy nana vao fa vonomboka mihitsy zany ny confinement volana marsa 2020 dia nanomboka tamin'iny zany aloha dia efa tsisy fanavoazana entana intsony mandraka zao izay produit tao anatiny fotsiny zany miezaka anatsaraina namboamboarina zay nahatsy ho azy dia iny zany ny entana niodina aloha ny etaeta moa zany dia hoe mbo jerevany fitondrana mpanjakana akaiky zany momba nytony tsena ny ara-malagasy tsony satria anisany mampiditra tombontsoa betsaka ho an'ny fitondram-panjakana izy tony zany ho an'ny firenena moa zany mpamiditra vola vahiny anisany mahasitona mpizahatany maro koa zany ny asa tanana malagasy tahako izao dia mbo tsara zany mbo misy ihany mbo fijerena akaiky nisy tony mifampiankina tanteraka ny tontolo ny fizahantany ny mampandeha na tsy ny tsena ny asa tanana vita malagasy raha ny firongatry ny valanaretina covid-19 izay miseho amin'ny endriny hafa indray any ivelany any amin'izao fotoana izao anefa dia mbola sarotra ny eritreretana ny iverenany tsena tony teo aloha antony anairandreo mpanao asa tanana trany ny fitondram-panjakana izay mbola variana amin'ny zavatra hafa mba hijery akaiky ny fahoriana izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena miazakazaka ny fiparitahan'ny valanaretina covid-19 ao Afrika Atsimo ao amin'izao fotoana izao efa manomboka lasibatra sy mitondra faisana amin'izany ny zaza sy ny ankizy ando miaratina Mateo Prince. Mianakary mitombo haingana ny fifindran'ny covid-19 ao Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao manoloana ny fisian'ny variant vaovao Omicron. Saika mitondra faisana ny voakasika izany avokoa ny sikaty taona rehetra raha ny fanazavany manampahaizana manokana momba ny fahasalamana. Ankehitriny mantsy efa voy ihany koa hatramin'ireo zaza latsaky ny 5 taona. Torak'izay ihany koa mitombo hatrany ireo ankizy eo anelanelan'ny 10 sy 12 taona tratra ity valanaretina ity ao an-toerana. I Afrika Atsimo izay manana demografika tanora manokana latsaky ny 12 taona avokoa mantsy ny apatelon'ny mponina any an-toerana. Raha ny fanamariana avy amin'ny mpitsabo antony maro no mety mitarika ny fifindran'ny valanaretina eo amin'ireo ankizy. Izy ireo izay tsy mbola manao vaksiny. Miparitaka aingana kokoa mantsy ny aretina raha toa ka ambany ny tany fanaovam-baksiny. Any amin'ny faritany Gauteng, afaka raha teo karian'ny Afrika Atsimo, dia miparitaka aingana kokoa ny virusy hoy ny lehibe ny fahasalamam-bahoaka avy eo amin'ny NICD. Nambarany fa ny Omicron dia mifindra avy telo endra oharina amin'ny variant Delta sy Beta. Na dia manana sorisaretina maivana kokoa azy ny marary raha nambarany mpitsabo amin'ny voalohany ia mafy zany any amin'ny tapabolana ao aorian'izany raha ny hita eny anivon'ny hopitaly. Raha ny tarimarika ny alakamisy taona tena betsaka ny tranga voamarina tao Gauteng mananika ny 5 sy 900 sy arivo sy ray alina ireo voa avy 10 eny noho ny tamin'ny herinandro lasa. Tranga izay hita tao aorian'ny fampandrenesan'ireo siantifika ny amin'ny fisian'ny karazana na variant vaovao Omicron tao an-toerana. Mitohiraka izany ny fanentanana ho an'ny rehetra amin'ny tokony hanaovana vaksiny izay anofanefitra amin'ny COVID-19. Atotosa somatsara androany ny etsika tolo-tanana no karakarain'ny RMTM niaraka tamin'ny pomba azy tetsa mikianja ny finoana magropy euririka navitrika ny olona nanome izay voatsirambony tanany ho an'ireo ravafananana tany farafangana fanadatiana eo amin'ny sary sindra tsarany mano Randriamalala. Sokajin'olona maro no tonga namalo ny antsony RMTM androany amin'ny tolo-tanana ho fanampiana ireo malagasy ravafananana tany farafangana. Ratsaivina dia tanàna mihitsy no may tany farafangana fa tsy trano intsony raha ny fanazavana. Olona 4,000 no isitraka ireo fanampiana voaray RMTM androany. Marika fitiavan-tanindrazana izao fiatsika izao. Fanavotam-pirenena ny resaketo ary zao ny anisan'ny profo asa voalohany amin'ny fanavotam-pirenena dia ny fandraisantsika anjara amin'ny fifanampiana amintsika menakavy fa fantatrareo ny dikan'izao matoa ny tena hoe tsisy amena vola eto nefa tombontsika ary tsika ny tsy manan-karena fa somary mahatratra amin'izao hoe kanefa disorany ianareo tsy azo atao kely izao fa maro ary mbola voasata tandavarano zao fa mbola ho avy ny bebe no zao noho izany miomana
tsika mila fanjakana fanavotam-pirenena miaraka amin'ny vava amahan'izao olana zao. Leo zahay tsisy rano, leo zahay mividy menaka royal, leo zahay mividy ciment, tsy misaza olo zany tsisy rano, zany ny zava-misy tsy manaiky an'izany tsika. Zay maro be ho ary raketytsika raha hitanisan'izany rehetra zany fa io voalohany io fotsiny aloha dia efa mahitatsika eto raha mineriny sapotsy zany tsika eto ndraiky tsy tonga any amin'ny 13 mai. Ny solombavambahoaka tima ihany koa dia tonga nanefa ny adidiny nitondra izay voatsirambo ny tanany amam-pikambana azy ao anatin'ny RMDM. Izahay amin'ny anaran'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara solombavambahoaka izany amin'ny mampikambana anivon'ny RMDM tarihan'ny président Valmanana zany RMDM zany dia miombom-po tanteraka amintsika rehetra RMDM ny amin'izao tolona ataontsika izao anefa ny afatra tadio tsara fa misy ny fitsipika ifampifehezantsika io tsisy anankiray mandehandeha irery ihany nanao zavatra irery ihany, misy ny toromarika ajao ny toromarika omeny ireo mpitarika atsika tolona no ataontsika nefa io araky ny tenko tsy vitan'olona anankiray io, tsy vitan'ny solombavambahoaka irery io, tsy vitanareo irery, tsy vitan'ny reto namanreto fa ny fiarahantsika rehetra no atratrarantsika ny tanjona dia ny andresentsika ho hitatsika eo amin'ny fomba manahoana fa hatreto aloha dia miaino ianareo manaraka ny toromarika dia manaraka ny fitsipika ekena efa sahirana ary mahafinaritra amin'ny etsika nataontsika androany dia teny araka ny teny namana teo hoe mahantra le vahoaka malagasy sady mahantra isika no sahirana nefa na izany na tsy zany ny tena fitiavana dia mikely ananatsika mbola ifampizarantsika amin'ireo namatsika traboina any farafangana indrindrandrindra fa mbola be no vitatsika aleo azotsika ny fahefana aleo azotsika ny fitondrana ampisehotsika amin'ny vahoaka malagasy fa aty amintsika ny fahaiza manao fa tsy araky ny ronono atavy fa manandalitra natao atsika zay hita amin'izao fotoana izao fa gisitra isika hitanan'olotra izay voatsirambony tanany avokoa ireo sokajin'olona rehetra fa niraisan'izy ireo dia ny fitiavana mpiarabelona malagasy atoko dia mahatsiaro fa ray raha amiko zany olona zany satria za mivoy izany dia zavatra mampalahelo dia mampalahelo ary za malagasy ary ao amin'Andriamanitra dia iray daholo ny olona rehetra dia mahatsapa hoe na dia kely aza mba zavatra nanako dia mba na hoe vary raika poka aza mba voavidiny zavatra nananako dia mba narotsako tompoko mba ho fandraisako anjara amin'le mpiray raha amiko malagasy namako mpiarabelona sy mpiaramonina amiko. Navitrika ny olona tonga namano ny antso raha ny fanazavany tompona andraikitra nandray ireo fanampiana. Raha nandalo teto zany dia tena mahafinaritra mihitsy ny firaisankina ny atao hoe ny mponina teto Antananarivo ary misy koa moa ny avy any amin'ny faritra ary fa atao hoe na dia kely ary ny atao hoe zakany tena naneho ny fahavononany sy ny fitiavana izy hoe miray fo sy miray saina amin'ny famonjena ireo avantsika ny farafangana dia hita mihitsy izy hoe tena hoe sahirana izy fa tsy nanaiky mihitsy ny sainy raha tsy tonga taty izy nanatitra ny anjara birikiny zany dia misy koa moa ireo atao hoe olombe ihany koa dia tonga ihany koa ireo nanatitra ny anjarany fa tena nandray anjara daholo ny rehetrarehetra hatramin'izao aloha dia mavitrika ny olona rehetra. Ity tolo-tanana ity dia mbola itoy raha ny fanazavany ny filoha-hevitry ny RMDM Faritany Toliara. Ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny zavatra voangony teto ihany no vitatsika androany fa ny zavatra mbola atao mbola betsaka ary zay no mbola any an-tananay zay rehetra mbola mazoto hanampy sy an'olo-tanana mbola raisina any Abelera ao amin'ny bureau ny RMDM ao amin'ny 3e étage ao Abelera ary ny faharoa zay mbola holazainay amin'ny fomba ofisialy amintsika rehetra indray na ny vola na ny fitaovana zay voango satria mbola anao mizambalazy le izy sy mbola anisan'le izy zay ka mbola anao tatitra amin'ny vahoaka malagasy koa amin'ny zavatra rehetra zay voangonay. Ireo solo-tenam-ponina avy any farafangana tonga nanatrika ity fotoana ity kosa dia velom-pisaorana ireo nanome indrindra velom-pisaorana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana.
arasiny lava hoe zao hoe stia zao sy mitombona zany keretagna tiliara nandefa ny anniversaire ny cadeau ny anniversaire misy nalefany tany iny koa fitiavana amboniny zany zala zao hoan'ny farafangana koa ny sasany mampiasa volam-panjakana mana fahefana manana hélicoptera sy tonga ny farafangana fa ipredara valomanana zay mbola samy fitondrana mahatsara ny farafangana tompoplazy tompoko vavy isorana besaka isorana koa firaisakinasika RMDM manerana ny nosy zava-dehibe zao firaisakinasika zao tsy trano intsony may fa efa tanàna mihitsy hoy ireo mponina avy any toerana ka olona efatra arivo no kendrena ahazo ireo fanampiana avy amin'ny malagasy tsy vaky volo ireo etsika izay mbola hitoy ao amin'ny foibe ny antoko tima ao Belair ho an'izay mbola maniry ny anome tolo-tanana na dia etsika tolo-tanana azy ny androny androany dia tsy nasakana ireo solotena mponina avy any amin'ny faritra nitondra ny etaetany sy ny marary azy ireo izany androny androany izany andeha raha avy hatrany ary ny faneho-kevitra izy ireo mikasika izay firenena manan-karena atsika fao ny mpitondra atsika no mamorery atsika ka noho zany tsy eketsika zany fa tsy maintsy mitsangana atsika na tanora na maventy na ny mbola voiakatra aza matory manana retina atsika ny tanora jerevo ny ray aman-dreny zay mitarika anareo ny ray aman-dreny tsy manolo bato mafana zanana ka anareo tanora mitodika aminareo zahay ny tanora mangalaony raha fa raha tsy mivogona atsika tanora magnampy ny ray aman-dreny ho lasa andivoson'olo atsika mijaly tsika mitsangana aza matahotra fa raha isika ikombom-bava ohatra ny nanaovantsika anatin'io kasobosy io dia eto tsika mivoloana re afaka fa mafy ty ady ary mafy nefa ho vitatsika manaraka n'izany izay avy any mahajanga mitovy amin'ny Madagasikara ihany mijaly zay ao rano amin'ny ray alina milatra rano amin'ny efatra maraina dia efa mijalina zany rano zany bidon jaune zay nitenitenena atsika io no misauve zao io mandeha milatra amin'ny bidon jaune inanana isotrona rano tsy misy ny rano tsy misy ny fandriam-pahalemana ny fampianarana moa dia efa io manara-penitra vandy ao tsisy raha aleon'olo mandeha mpomasy toy zay mandeha manantona manara-penitra zany zavatra rehetrarehetra zany misy any mahajanga hoa mijaly zay any nefa manao tsy maheno ny tsy mahita ny mpitondra fanjakana laingarofina migony isan'ny taolona zahay faritany toliara varahidiny amizao tsisy raha manjary aminay ako ary hadigno isan'andro toliara ty misy faritsy firma toliara anosy androy atsimo andrefana mena be alla tena mena tokoa amin'ny fahantrana gn'olo aminay agny hananiky zao ravimbele ro ketrehinay hainareo ravimbele zao ravimbomanga hoinareo atoy mokonazy ro ketrehinay ka zao ro ambarako anareo zahay toliara misy mo nivola hoe a toliara nahazo any rajoely vato gnazy nangalarany vato volagny tena marina tsy nandresy taminay tany fa nampandresy fahatany sesilany ny faneho-kevitra ireo mpanao politika sy ny antoko politika malonareo raha mafana miseho lany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ho an'ny androany dia sekretera jeneraly ny antoko politika otrikafo no mitondra ny faneho-keviny raha niresaka tamin'ny javandrema efa sy Mateo Prince tsy faiza mitantana avokoa no anton'izao savorovoro ara-sosialy ara-toekarena ara-politika misy eto amin'ny firenena izao ho ny antoko politika otrikafo androany raha nitondra ny faneho-keviny manoloana ireo raha mafana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao notsindrimy manokana tamin'izany ny tokony anoka fanafanadidina
ho an'ireo tompona andraikitra rehetra voasaringotra tamin'ny fanototonam-bola nisy teo anivon'ny orinasa jirama. Akoatra n'ilay audit natao iny zany amin'ny hoe tsy fahadiovan'ny fampiasana an'ilay vola dia tokony ho fantatra ihany koa iza no tompona andraikitra tao amin'ny jirama nanodikodina n'ilay vola, iza ny tompona andraiki-panjakana ny ray tsy kombakomba taminy dia tokony izay mihinana an'ilay vola kosa no amerina an'ilay vola fa tsy mety ilay izy raha sady ny vahoaka malagasy izay efa ataontsika hoe tsy mahazo rirana hoe ratsy ny kalitao men'ny jirama azy amin'ny lafin'ny jiro sy ny rano mbola ny vahoaka malagasy an'ilay koa no amerina an'ilay volany amin'ny banky mondialy le verina hoe tsy rariny ny zavatra sahala amin'izany. Raha izao fahantrana manjony vahoaka malagasy izao miampy ny tsy fahaiza mitata ny fitondram-panjakana dia toa mijanona ho nofinofy ihany ny filazana fa hiakatra ny arakarena faobe amin'ny taona ho avy io hiatrany ny fanazavany. Izany fampiakarana ny arakarena izany koa mila politika matipaika izany jere tia fahantrany ny vahoaka malagasy amin'ny lafiny hoe tsy fisiny izay le politika ara-tsosialy mazava tsara izay. Hitantsika ihany koa fa tsy matoky ny mpitondram-panjakana amin'izao fotoana izao na ny vahoaka malagasy na ireo mpiara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny avy any ivelany. Koatra ny mampagaga ihany izany amin'ny fomba ona no ahafahan'ny mpitondram-panjakana milaza fa hampiakatry ny arakaren'i Madagasikara amin'ny taona 2020 sy 2020. Izay zany mahatonga ny mametraka hoe ohatran'ny fivarotana sakabelo ihany izy na famitaham-bahoaka ilay filazana hoe hampiakatra ny arakarena faobe. Akoatra izay nanamafy ny tokony hirosona amin'ny fifampiresahana sy ny fifampitaniana eo amin'ny rivelona rehetra ny antoko politika otrikafo alohan'ny hirosona amin'ny fifidianana ao amin'ny taona 2020 sy 2020 mba tsy hisian'ny korotana sy ny krizy indray ao arian'ny fifidianana. Tsy misy tsy mitaraina amin'ny fomba fitatana ny fitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao ireo vahoaka manerana any Madagasikara tafiditra ao anatin'ireo mponina miaina ao anatin'ny fahasaranana lalina ao amin'ny distrika na Parafaravola nitondra ireo olana sedrain'ireo mponina ao anatin'ity distrika ity nisy ny vaovam-bahoaka any an-toerana Solofery Rabekijana Anjavandre Maefa sy Mateo Prince. Raha efa tsy asian'ny teny intsony ny fidangany vidin'ny zezika sy ny masomboly olana ara-tsosialy govana sedrain'ireo mponina amin'ny distrika na Parafaravola ihany koa ny faratsian'ny tohadrano ahafahana mampiroborobo ny fambolem-bary eny an-toerana. Mijaly vokatra izany ireo tantsaha izay tsy afa-manoatra fa miaina amin'ny zava-misy. Nambara nisy olom-bavam-bahoaka any an-toerana fa efa nisy ny fifampiresahana natao tamin'ny fitondram-panjakana mikasika izany saingy toa minimanao be marenina ireto farany. Ao anatin'ny volovary mihitsy zao zavatra mampalahelo dia tsisy ny ranonorana ny vidin'ny zezika teo aloha dia 900 amin'izao fotoana zao dia lasa 400 500. Ny vidin'ny masomboly amin'izao fotoana zao dia 900 700 taloha 200. Tsy manana fahefahana tao amin'izany mihitsy ny tantsaha. Tena mampalahelo dia le tsy fijeren'ny fitondram-panjakana ireo todrano izay efa simba azagaga ny vahoaka malagasy raha ohatra ka midina hatrany amin'ny 50% ny vokabary raha ohatra ka tsy misy fanamboarana izao zava-misy zao. Mampikaikaiky ny mponina amin'ity distrika ity ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana indrindra fa ny fakanan-keriny na dia efa mahafantatra ny zava-misy aza ireo ministera tompona andraikitra tsy misy ny ezaka ahafahana mamonatra izay tsy fandriam-pahalemana izay hatreto mbola mirihariana anaty fiarahamonina ihany koa ireo olon-dratsy araka ny voalaza. Ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana mihitsy ny distrika na Parafaravola ao ny kidnapping izay ao anatin'ny faritra atsimo isan-kerinandro dia misy olona kidnappé foana ary akandro mpanao kidnapping vola be mihitsy ireo any amin'ny farany teo zao dia nisy madama anankiray dia tsy naveriny zareo raha tsy nanome 200 millions de francs talohany teo tamin'ny tapabolana tamin'ny rotokom-bolana dia nisy rangahy zay commune rurale Moraganokrom dia tsy naveriny zareo raha tsy nanome vola hatrany amin'ny 12 millions d'ariary. Manoloana an'izay dia miravoravo tanana ny vahoaka ny tsy fandriam-pahalemana ny alabotiny ny vakivala ny asan-dahalo ny violation etsy an-daniny. Efa nisy resaka ny fanaovana tamin'ny sekretera-panjakana mikasika ny gendarmerie ny ministry ny polisy hatramin'izao dia tsy misy vahaolana mihitsy. Ankoatra izay no resahany ity solombavam-bahoaka ity ihany koa ny mikasika ny faharatsin-dalana any amin'ny lalam-pirenena fa 470 iny. Tsy marina ho izy ny filazana fa efa vita mitanteraka ny lalana any an-toerana.
na intsy ihany koa ity farany raha nilaza fa tsy ho vitatra amin'ny taona 2024 ny fanamboarana io lalana io raha izao fomba fiasan'ny fitondrana izao no mitohy. Mandeha be ny resaka hoe RN 44 efa vita tao anatin'ny 3 taona zany eo amin'ny 50 km na 45 km ny lalana vita goudron manomboka eo Amarivoay jusqu'à hatreo Ambosary. Ny Ambosary sy Andaingo mbola tsisy ny kitiny, Andaingo Vodiala mbola vao manao terrassement dia simban'ny ranonorana teo, mbola misy ny Ambatondrazaka hatrany Votrevo. Ny RN 44 zany dia tsy hatreo Moramanga Vodiala fotsiny fa Vodiala makany Votrevo mbola misy hatrany amin'ny 120 km na 150 km zany ny RN 44 dia tsy ho vita 2023 mitsy na inona ezaka ataon'ny fitondram-panjakana na mbola ao anatin'ny fijaliana ny RN 44. Raha fehezina izay rehetra voalaza, ny lafim-piainana tena maharary ny mponina mihitsy no mandringa sy voafeny izy fitondrana izao. Raha ireny karazam-pidarainana sy antsoantso ireny ihany koa no resahina, mahafantatra tsara ny etaeta ny voaka malagasy izy ireo, saingy minimikipy sy toa miantsy ady. Dia izay ankoatra tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny famparalamba vao atamin'ity androan'ity soraka anao nanaraka izany hatrany farany sy ataka ny mazatra ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao fampalalamba vao izao aorin'izay kosa no anarainao ny oronan-tsary indray miseho mitondra loateny Veconis on ny sampana famparalamba vao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy.